Alopody loatra ianao fa nisinony. Maro ny client androany ka niankavy ahy matamatompotra ny fanaovam-bolo mba hijanona kely dia mifanampy zaiko. Orlinina, tsy andro any any ange ianao no alopody takan'izao efa ilasake isan'andro mihitsiny. Linina, raha io asa fanaovam-bolo ataonao io no antony hoe mahatara fidinanao isan'andro izao, maninona raha janony? Aizako, maraina tontolo ianao mianatra. Ny hariva kosa fotoana tokony mba hipetrapetrahana ato an-trano dia miasa. Dia ahoana ny fianarany? So mba ny fianarana indray ary lany lasa ambany zavatra Tsy aleo ve io ny toto-saina tsara aloha Tsy manelingelina ny fianarana mihitsy ny asa ataoko Atsoko. Koa nena mipetrapetra potsiny. Sitrany ay koa nge. Sitrany ay? Fa mbola misy mahory anao angay Ataoko ampy antsika tsara ny karamako. Eritrereto tsara ihany aloha Fa hono ay ohatra naheno feona tômôbila nijanona ho aza tamin'ny arabe tao tamin'ilay ianao tonga teo iny. Rehefa tafiditra tato ianao dia ohatra ny tômôbila nanatranao ve ilay izy teo iny sa? Ie. Iza? Ny patronareo? Namako ka. Namana izy, mpiara-mianatra, mpiara-miasa sa izy? Namako fotsiny re. Namako fotsiny ahoana Arlinina? Lehilahy sa vehivavy? Lehilahy. Finona daholo koa ny anton'izany fanontaniana rehetrarehetra izany. Ohatra ny polisy manao ankety mihitsy raha angaha voanka. Ka tsy maintsy manao an'izany satria tsy azoko atao velively ny mamelanao baranahany. Adidiko ny mamantatra an'izay alehanao, ny olona irahanao na izay ataonao koa raha ilaina ary izany. Zangery voanka efa vehivavy lehibe fa tsy zazakely akory. Eny. So adino voanka ary izany. Fantatro dia fantatro ary tsy ho adiniko na roviana na roviana. Tsy maintsy mitandrina ny fitondran-tenanao anefa. Sarotra ny fiainany, indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Maro ny mivoana, mandeha any amin'ny lalana tsy tokony izorany ka mianjerazera foana ny akady ihany tradoza isan-karazany. Ny tanora matetika ny tena voa. Ohatra ndreny vavy antitra ireny ny firesaka voanka. Izany. Ngamo io voanka io tsy mbola tanora ka. Tanora tokoa saingy ny zavatra hitako sy menako kosa dia nahafantarako ny lesoka eo amin'ny fiainantsika tanora Nandeha fotoan-tsarotra diso fantatrao loatra izany. Tsy tiako hiatra aminao no niatra tamiko ary izany rehetrarehetra izany mahasarotiny fa tsy mbola voalazanao angeny momba n'ilay namanao Ny momba azy ohatrany hoe ahoana ny tia voanka fantatra aloha Ny anarany, ny antondrarany, ny toerana hipetrahany sy izay mety ho momba azy. Manahirana azy izany ka. Tena tsy hitako izay lazainy. Ngavo aingana noho ny fankahalalina reo Izany hoe tsy dia aingana loatra Ka nahoana raha ny tsy ahita olona zainy Manahirana ka. Tena tsy hitako Ny azoko lazaina fotsiny dia efa lehibebe ihany ilay izy. Misy elanelana be ny taonanay Dia tsy misy zavatra hafa ve ao ambadika ireny fanaterenanao ireny Izany hoe manam-pandriana hiaraka amiko tokoa izy saingy ahoana? Tsy tia azy ako. Tsy tia azy? Ko nahoana ny nanaiky aterina isan'andro vaky izao So ambava tsy mila fa ampotara lila kosa Sady sika vehivavy nge matetika rehefa mahazo ny hoe tsy tiako izay amin'ny voalohany kingery. Rehefa elan'ny faneraserana tamin'ilay olona lazaina fa tsy tiana kosa nefa dia manaiky ihany. Tova mainka aza mitombo ny fitiavana an'ilay olona. Tsy tia azy mihitsy ahy Makafana olona fotsiny ianao raha izany. Ko nahoana raha tapahana avy hatrany ara ny fifaneraserana aminy? Tsy mbola mieritreritra izany aloha hatramin'izao misy fotoana indray zavatra rehetra Mampatahotra azy ny ataonao izany Arlinina. Tandremy ihany fa hafa ange io fitiavana io ary izay tsy mitandrina kila sy may. Variana dia variana raha izany Voanga, tena variana mihitsy mijery an'ireto sary retoko. Maro be mihitsy ato anatin'ireto album reto nge. Ka inona ny tena mahavariana anao Voalohany indrindra aloha dia ny sarinao. Zany? Efa ela ve voanga nakana n'ity sary iray ity? Ity 5 taona lasa ity izay. Zany ve? Tena tsy miova mihitsy ianao Eny tamin'ireny aloha somary lava ny voloko Fa tena lava ry izao. Fa izao aloha rehefa mampitany sarinao sy linina zao dia mahita fotriny ianao indray no zandriniko. Betsaka nefa ny elanela taonanay sy linina. Ary so dia mba izy lava volo iny ara ny hoe sady amin'izay koa vavento no antony ilazanao an'izany aloha Angaha kosa voangy ny habean'ny vatana no ilazana fa zoky olona. Saoka.
tanora kokoa ianao na endrika na bika na fomba fitafy sy ny sisa rehetra voanga ny fihetsika eo rehetra dia to milaza fa ianao zandry ny linina tsotra dia tsotra koa ianao raha mita aminy izany no hitako. Maro to aloha ny olona no miteny ohatranao izany kanefa dia zoky olona foana porofon'izany no mahalo-mpianakaviana azy satria efa maty ny ray aman-dreninay. Izany ve? Efa nolazainy linina tamiko izany ry voanga. Fa izao a mbola tia mantatra bebe koa ny momba ny fianakavianareo koa aloko. Ka angamo tsy niresaka an'izany nareo ka? Tsy dia niresaka firy zaiko. Niezaka ihany a nitady izay fomba rehetra saingy ohatrany tsy teresaka izany izy na niresaka aza dia izay nanontaniana azy to valivaliany fotsiny amin'izao aniko. Mahagaga koa izany nefa dia mpifankatia. Asa to tsy tena fitiavana nena isy linina fa sarisariny fotsiny ihany mangatsiatsika ny fifandraisanay voanga. Izany to ohatrany misy elanelana manasaraka mihitsy azy tsy mpifankatia no azo lazana anaiko. Hatramin'izay ve ravo? Hatramin'izay voanga. Nahoana ny to lasa eritreritra lavitra ianao ka fa misy inona ry voanga? Tsy misy inona akory ka. Ravo ahoana? Aza tao mahagaga na mampalahelo ny fihetsika linina kely dia mitondra fahoriana ange izy iny. Izany kosa izany no mahavitsy teny azy indraindray tsy ahitana endrika mirana mihitsy aza. Tsy aminao rery koa nge izy no hoe manao ohatran'izany fa na dia amiko azy. Ka za aloha tsy gaga na tezitra satria efa azoko an-tsaina ihany izany indrindra moa fa misy izao resaka ifanaovantsika izao. Mangoraka azy ary tsy izy rery fa ianao koa ne mba anisany mba angorahako misaotra ravo. Izao izany no antsoina hoe fandotrahana tanàna olo ka mandimy anaran-dreny tsy satra ry voanga. Ka atahoana moa soa aza fa mba mirahavavy izay fa raha izany no hoe vavitokana dia tena nampalahelo. Tsisy nanelanelana anareo kory? Tsy nisy kanefa eny azo lazaina fa nisy ihany. Nje tsy mahazany vaniko ry voanga. Tezainy aretim-pony eny any ka raha vao misy manotohana ny fahasalamany dia ny zazany teny am-boka no tsy nety. Mampalahelo izany. Izany no antony nampifanalavitra ny taonanay mirahavavy. Ay ve ka hono ary voanga. Nisy zaza firy izany nanelanelana anareo sy linina ka? Roa. Ay na ilinina aza nge natahorana mihitsy. Izany efa bolana tao akibo izy no nifindra teny ambanivohitra izahay any ka nanahirana ny fitandremana neny tamin'ny fivezivezena isan-karazany. Izany kosa aloha fa hono naninona no nifindra teny ambanivohitra nareo ka? Miasa ho an'ny tena ny dada ka indraindray mahazo indraindray tsy mahazo. Nanokatra toeram-pivarotana ho azy fanampin'ny fampidiram-bola ny ray aman-dreniny. Mbola tadidiko ihany resaka ny fanaovany zareo. Tsy faly ery dada satria ny hevitra izy hoe ohatran'ny heverin'ny olona tsy mahavelom-bady aman-janaka izany dia izay no nahatonga ny ray aman-dreniny ohatran'ny hoe nanampy azy dia tsy tena hafaly azy loatra izay. Izany kosako. Dia nifindra ihany nefa nareo taty aoriana? Nifindra ihany izay rehefa mitambatambazany neny dady. Rehefa mieritreritra dia angamba mbola velo dada sy neny raha tsy nifindra teny ambanivohitra izay. Andray izay no anjara sy lahatra ry voango fa aza miteny izany ianao Izany ve? Fa hono lavitra ny renivohitra angaza ny ambanivohitra nareo izany ka? Tsy lavitra loatra ka eo amin'ny 5 kilometatra eo. Ay kosa. Taty an-drenivohitra no nividianana izay rehetra nilaina tao amin'ny tsenam-barotra ny sahan'ny dada ary izy ihany no niandraikitra ny famatsiana. Teo amin'ny fivezivezena tamin'izany famatsiana izany no nahatrahadoza azy voan'ny lozam-piarakodia ka maty teo no eo. Mampalahelo izany ry voanga. Fa hono firy taona rosolinina tamin'ny fotoana io ka? Linina herintaona dia za kosa 10. Ndray dia nanao ahoana ny fiainanareo taoriana ny loza ry voanga? Nanjombony vao mainka any ombony aretiny neny tsy salama mihitsy izy ary fataona vitsomonja taoriana izay dia tsy tana fa dia maty ihany koa. Mampalahelo izany ry voanga. Dia iza no nikarakarana roa mirahavavy ary ka? Vehivavy lehibe manantena mpanampy hatramin'ny andron'ny dadabe sy bebe no nikarakaranay. Ay kosa. Nitohizany hatrany ny varotra ka eo no namelomany anay sy namitahanay fianarana. Dia hono ary voanga. Aiza izany izao io olona aiza olona io izany amin'izao fotoana izao ka? Nalainy avany ody any amin'ny tanin-drasana izy.
nahoana ny tsy nanaraka nareo taty andreny vohitra sa tsy tianareo nahoana moa no tsy ho tianay izany mantsika nitaona dia nitaona azy mihitsy izay fa izy no tsy nazoto e tsy nahafoy ny toerana ny arahanay nipetraka koa izy kanefa rehefa nandrosa ny fanterana dia tsaratsara kokoa mamonjy ny tanindrazany ka nanao ahoana ny fizotra ny fiainanao rehefa niverina taty andreny vohitra indray arika mafimafy ihany indrindra tamin'ny fotoana voalohany tsy dia nisy sekoly tonony amin'izao fotoana izao teny ambanivohitra tamin'izany ka niditra kilasy fahenina no nanomboka nipetraka taty akany fitaizana zazavavy iray izay no nametrahana tsy ho adiniko mihitsy ny fahasiahan'ilay ramatoa lehibe mpiambina tao amin'io akany io indrindra moa raha ho an'ny kilasy nanomana fanadinana satria saika tsy nahazo nandingana ny tokonana raha tsy ho any ampianarana tokana monja ka izao kosa ny hery tsy misy tokony hanenenanao ny amin'izany indrindra ny hoe fahasiahan'io vehivavy lehibe io satria nitondra soanao ihany koa tsy hoe ihany fa tena nitondra soa tokoa izy hitanao azy zany nangiry firy aho tamin'izany fotoana izany kanefa tsy kivy ny bahana tao an-tsaiko tanteraka mantsy ny hoe tsy maintsy tafita dia hono firotaona no nipetrahanao tao amin'io akany io ka ny fitotaona izany hoe nanomboka kilasy fahenina ka hatramin'ny kilasy famaranana dia tsy nanana eritreritra iova akany mihitsy ve zany ianao tamin'izany ka raha dia nanana an'izany eritreritra izany aza ho aizany moa nefany izay koa aloha sady tsy mahasoa raha teo ny vezivezety seroa indrindra tsy nisy afaka nikarakara izany fa rehefa niditra teny amin'ny ambaratonga ambony kosa dia nahazo trano dia nanao ahoana tondrony akoho kely ny tsy pazapotsimbary eo tamin'izany sady fala ny sahirana mbola ny ampitahotra ihany koa natahotra ie fa nahoana voangy natahotra voalohany indrindra aloha niova daholo ny tontolo ny ainako izay kosa aloha e manaraka izany to tsy natoko tena ary nikavivy be ihany satria tsy nisy nizaniza tsony ny ankinako ary tsy maintsy hiarika no avy rehetra hiantsoroka an'izay mety ho vokany na ny soa na ny ratsy fa nga dia tsy mba nanana namana niara-mipetraka ianao tamin'izany fa dia nanana namana tokoa saingy mahalana no nipetrahanay niaraka e fa nivezivezy tena amin'ny havany tany izy dia akoatr'izay namana niara-mipetraka taminao izay ka akoatran'izay tsy dia nanana namana betsaka loatra e izay niara-mipetraka tamiko izay no tena hoe namana kaika ary koa ilay mialatsiny aloha voangy fa dia ohatrany tena be fanontaniana ilay izy moka ihany aloha e tantara hafa indray no momba an'izay eny e mbola ho tantaraiko anao ihany ndray andro any eny ary tsy aloha fe mandeha amin'izay ho aiza sady ary ianao e sa misy mamaika zange mbola hiazy ao fa teriko ianao e zao vevo mba misy fotoana malalaka azona miresaka dia maika ianao marina izany kanefa tsy afaka manoatra fa hono ary linina tahaka izao foana izany no ataonao isan'andro avy mianatra dia mamonjy aza dia tsy misakafo any an-trano mihitsy izany fa ty amin'ny restaurant tahaka izao foana rehefa amin'ny atoandro misakafo any an-trano ihany andraindray dia amin'ny fotoana toy iny ianao no tsy mody rehefa mahatsiaro reraka dia aleoko tsy mody dia amin'izany ve no mampiomana ny ray aman-drenanao sa tonga dia mijanona fotsiny izany hoe mampiomana ihany andraindray kanefa tsy lozan'ny fotoana tsy azoko mody tampokako fa hono aloha e ahoana ho izy ireo tamin'la ianao le nateriko iny efa fantatra zareo ve sa tsy fantany momba antsika inona moa ny lazainy vehivavy lehibe ngy ahy mahalala ny tokony sy ny tsy tokony atao ary raha momba antsika indray mino fivafatany fa maninona ianao tsy miteny ka tsy maninona akory to lasa ny eritreritra lavitra izany fa ianao fa maninona tsy misy ninininy okary rehefa tsy ilaza ianao e fa inona no eritreretinao izay eritreretinao ny eritreretiko ve za zao dia ianao ny eritreretiko za koa mieritreritra anao e mieritreritra amin'ny fotoana ny fankalalantsika sy ny toerana tadidinao ve tadidiko tsara ka tena tadidiko raha toa tadidinao ny resaka ny fanaovantsika le tena nataonao ana hoe tamin'izany hoe tiako ianao tadidy tsara tadidiko tsara e linina tsy
taonany ve zao mba eonako ami'ray aman-dreninao? Sahady ve so dia maimaika loatra izany tovoaingana loatra mantsy ny fotoana amin'ny fankalalantsika Tsy izany ange akory ny ilaina fa ny zava-dehibe dia ny fifankatiavantsika. mino koa fa tsy mbola vonona amin'izany ry zareo Iza no tsy vonona ary zareo sa ianao? aloha dia atao hoe izay Fa inona ny antony Linina? sarotra ary tena manahirana ny raharaha-pitiavana ka tsy azo rotorotony tsy maintsy mandinika tsara sy mieritreritra vao manapa-kevitra mba tsy hisininenonako Izany ve ny tena antony? fa inona kosa ry ianao ka Asako toa mampiahiahy ihany ny fihetsika ao tsy azoko antoka. izany ve ny eritreritra ao tsy maninona Azafady ary raha nahatezitra anao ny teniko zao kosa nefa raha fantatro fa misy olo-kafa manadala ny sainao dia ataoko sady tsy ahy no tsy ho azy ianao. Voanga fa izao Velinina dia mbola tsy miditra ny trano ihany sabotsy ny andro ka tsy magaky be asa ry zareo ka tsy andro any ihany ange fa saikisaky ny tonga aty dia izao foana be asa koa zany izy amin'ireny tsy dia fantatro loatra ravo izany arako ny fantatro dia efa niteny azy matetika ny amin'io asa taona io raha toka io ny fototry ny fodiny alina isan'andro vaky dia tsaratsara kokoa ngamba ajanony izay mihitsy kosa aloha kanefa olon-dehibe izy ka sarotsarotra amiko ireny ny andity sy anapaka ny fiainany ka tsy azonao atao nefa nijery fotsiny azy raha misy tsy mety ataony ko mazava ho azy misarotra angeny mitaiza ravo na raha imandrenina hitana masoandro aza raha miteny voatsiratsira fotsirora raha miteny mainka moa fa samy zanaka no mifampiteny afahoana ary voangy angamo dia mamotsy fotsy na maniratsiranao Linina ka tsy manao azy zany izy fa nanaovany an'izany nohatra ny somary mampatahotra mantsy rehefa be menomenondava mantsy tsy mahate enitsony ka ny farany dia tonga amin'ilay hoe enonana misofina vy dia avoaka misofina vanany ka izaho kosa aloha tsy mahazoazo amin'izao ataony Linina izao nefa aloha ny tenako tokony asiana fiheverana izao raha tsy tiana ny hitarany ho lasa olana be sarobana nge ny reny io marina tsy laviko ny teninao ary ekeko fa marina dia marina ka izao inona ny tokony ataoko sarotra angeny toerana misy ahy ravo izay aloha raha hogazako mafy Linina vao maika hiboritsaka tsy andeha amin'ny lalana tokony ale ogoragoraiko indray vao maika hitan-doza ny fefarany izao voanga tsara raha apetraka ao aminy aloha ny fahatokisanao azy olon-dehibe nge izy ka anjara ny mieritreritra dia manana koa fampitokisana ary aza asiana elanelana mihitsy eo aminareo mirahavavy izany mifanatona hatrany dia mifanakaloza hevitra matetika dia amin'izay vao maika hifankalala bebe koa nareo roa dia amin'izay mihamafy hatrany koa ny fahatoram-pihavarana efa misy eo aminareo nafinaritra ny fitsangatsangana n'androany iny sa hoana ozy izy Linina zana mihitsy tohatra ny satroka foana toy ireny ny fiainantsika izany ve tsy misy mpanelingela tsy misy mpanakotapa tena ny laminy roviana indray zao vao afaka mandeha toy ny androaniko afaka mandeha foana sika inona moa no misakana raha tianao aza rehefa vakansy nareo dia akarivotra kely any amoron-dranomasina antsika hevitra tsara mihitsy izany ka angatakandro tsy fesana lavalava amin'izay dia afaka mivalapatra tsara izany mihitsiny tohatra ny tsy androko mihitsy izy izanyko raha pitso indray nefa sao dia efa hanomboka ny fiainana andavanandro indray ka ataony izany ny fiainana misy ny mahafinaritra misy ny mahasoa ny ambony indrindra amin'ireo dia ny mahasoa aloha izay vao ny mahafinaritra ary raha atao miaraka ka maninona moa tsy misy maharatsy azy mihitsy angera toa ka hoe mahay mampiaraka azy indraindray nefa dia ohatra ny variana amin'ny mahafinaritra ny ankamaroan'ny olona ka ny mahasoa indray no lasa ambanin-javatra ndre fa ho izy aloha ianao ty ikarakara ny sakafontsika rahariva ary ka tsy lasa loloatra ve tsy aloha rehefa kelikely dia miaraka mikarakara sa mbola misy dia le ianao tsy manana eritreritra ny voaka ny tranontsony azy zao raha misy mitady azy dia ilazao fa tsy ato ako na lempanandro anao rehefa ariva iny aza na izy azy izy indrindra aza ny tena tsy tiako ionana ohatry ko raha fantany fa atao trano aina anao dia ahoana tsy mamenatra ve tsy maninona na fatany azy ka maninona kosa ary rehefa tsy tiany izy dia mba hatsahatra ny fiarahana aminy nahoana no atao takan'izany
Nitodi-paty ange hono no aza manoty fa nitodi-pitia kosa manotiavy e. Fantatro izany kanefa tsy mbola te hanapaka ny fiarahana aminy ahy. Tsy mazava amiko mihitsy nge ny antony-rahanao amin'izany olona izany ry Lininy. Raha ny fahitako azy izao aloha dia ohatran'ny hoe tsy vitany manadala olona ianao fa manadala tena ihany koa. Sa kosa misy tanjona kendrenao amin'ny fiarahana aminy. Tanjona? Inona ohatra? Asa mety vola izany na koa zavatra maro samihafa sy ny sisa e. Tsy vitsy ange ny mody tia kanefa tsy fitiavana akory fa tombontsoa tena katsahany. Izany ary ve ny fahitany voangahy? Ka ianao ange milaza fa tsy tia kanefa manaiky ny fiarahany aminao ihany. Dia inona indray ary raha tsy izany ka mino fa raha ianao no eo amin'ny toerako dia hieritreritra toy izany ihany koa. Tsy marina izany, hieritreritra fotsiny ihany ianao. Matahotra ihany ny hosary miala amin'izao ataonao izao e. I olona io efa lehibe noho ianao. Ianao kosa mbola voatanora kely. Tsy ampafiry ny fiainana efa hitany ange izay hitanao e. Ka sao dia mba ho sahirana ianao raha amin'ny hevitra ny ianao resaka tsy mazava aminy. Ka mba hoka rery Linina. Linina, fa maninona ianao? Tsy maninona ka. Ka toa mangingina fa tsy ohatran'ny isan'androko. Sa kosa tsy salama? Somary reradredraka kely tokoa ahy e. Bebe azy izay tatoato. Teo alohan'izay koa nisy mifanadinana e. Fa hono? Rovina nareo ny vakansa? Amin'ny herinandro, fa ahoana? Tsy izany fa misy raha vonjeko any velany ka hiaraka amiko ianao sa... Mandrinona moa? Rovina ny andeha? Mbola amin'ny volana ambonika. Raikitra izany. Tandremo raha sao dia amin'ny fotoana farany vao milaza hoe tsy handeha indray a. Naly a, misy fanontaniana tiako apetraka aminao. Hoe ahoana? Manambady ianao? Izany hoe manambady, nanambady ny tena mariny. Ahoana ny hoe nanambady? Mbola miray trano nefa ve nareo e? Miray trano fa samy manana ny fiainany izay ry Linina. Izy any amin'ny efitra misy azy ihany, za kosa any amin'ny misy. Tsy misy na inona mampifamatotra anay e. Fa hono? Izy any nahafantarana ny fisiany vehivavy iny. Ny mpamosavy mandeha alina azy ange misy mahita e. Fa nahoana ny tsy lazainao tamiko ary ny fisiany izany hatramin'izay ka? Izaho aloha tsoriko aminao tsy niheritreritry ny hanafin'izany fa miandry fotoana fotsiny. Matokoa tsy nilazaiko mialoha dia satria efa vitany aminay. Matokoa miaraka aminao dia ianao no tiako e. Ary tsy handany andronao fotsiny akory. Zaho izany ngamba voatojiny atao hoe tena fitiavana ry Linina. Dia aiza ho aiza amin'izany misy mivatanao ka? Matoa izy mantsy tsy mialao amin'ny tokantranonareo dia mbola misy ny fitiavanako. Raha ny momba antsika aloha dia efa fantany. Fa ny heviny amin'izay tsy mbola miala ohatrany dia azo azy ny azy. Mora dia mora ery ny filazanao azy izany. Ka inona ary no ataoko izy ianao e? Tsy tiako ny androaka azy aloha fa izy no velako heritreritra. Ary raha tsy mieritreritra ny ala izy dia ahoana ka? Te ho hita eo ihany izay atao e. Matahotra anao aka? Matahotra fa ahoana? Ka ny vady vita soratra nanaovanao fanekena teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany aza ataonao tahaka izany? Maika fisa? Tsy ho arianao ve ary rehefa mahita ny tsaratsara indray ianao e? Resaka samy hafa nge izany fa ianao tiako ny tsy... Asa, iza mahalala. Nareo lehilahy toy anie mantsy tao tsy mena mivadika e. Ary avadio ny resaka fa aoka hijanona teo ny amin'izany e. Ravo. Linina, ela ny ela. Mahazo mandroso ve aloha e? Ndray? Azafady, variana be koa ako. Ina mahavariana anao Linina? Ny fahitako anao e. Ohatra ny efa ela mihitsy ho antsika tsy nionako. Tsy ohatra fa tena efa ela e, efa ela. Nilaza tamiko voanga fa taty an-trano ianao. Marina izany e. Tsy indray mandeha ihany na indroa fa matetika ry Linina. Saingy tsy nahatratranao foana. Na tsy nahandry angano no azo ilazana azy e. Taratara foana rehefa mody tatoato e. Izay ny antony. Naniriona taminao koa nefa ny misy resaka tiako atao aminao izay momba antsika. Fantatro ny tianao lazaina ka ataoko angamba fa tsy tokony hidika-hevitra intsony izany Linina. Izao no izy zonao no misafidy izay olona tianao. Ny amin'ny teniko fotsiny dia mitandrema. Mahaiza mamindra e, izay ihany. Fantatro ny eritreritra kanefa tsy manometsiny aho fa misaotra e. Matoa samy teny izany ianao dia fitiavana.
toy ny fitiavan'olona akaiky ny fo rehetra e. Teny tsy misorona ny any ataoko Linina, ary diso fantatra ao tsara ny momba ny toetrako tsy tiako ny mody tsy miady kanefa nikibay akelika ihany. Raha tianao dia azotsika atao tsara ny mijanona ompinamany. Izany ve? Faly be dia mahazo mino ary matoky azy zany ianao. Raha misy manahirina dia aza misalasala fa namana azo ilazana ny mahaory sy mampalahelo ary Linina. Tiako aloha raha vao nafantaranao fa tsy arak'izay neveranao velively ny zava-misy raha fitiavana andresahana. Ny teny amantsy voangy ary fantatro fa tsy misy lazaiko izy Ka izao kosa aloha Linina, raha ny zava-misy tokoa ny enjerena dia tsy azo mena tsy ny voangy zokinao e. Raha sanatria mantsy solafaka ianao, izy moa no voatondro maso ary izy no azo tsiny. Fantaro fa solondray aman-dreninao voangy, ka mazava amin'izany fa raha misy ataonao dia tsy maintsy ny anarany no voatonona. Rariny raha sarotiny sy masika aminao izy. Ampifantaro azy ny marina dia ho foana daholo ny ahary Linina. Tsy mbola mandainga ary tsy manana eritreritra anao izany amin'ny voangy ahy naroviana naroviana. Tiako izy ary tsisy asolo ny fitiavany eto tany tsy zoko fotsiny fiheverako azy fa tena ray aman-dreny mihitsy. Tsara aloha izany. Na somary masika azy izy dia fantatro fa tsy noho ny faratsiam-panahy fa noho ny fitiavana. Azoko lazaina fa tena feno ihany ny fitiavany neny izay nafoiky tamin'ny fotoana lasa tiako voangy ary tiako foana raha mbola velona koa ny haiko e. Tsy akaiko ny fanomezana alahelo sy fanomezana fahoriana azy Ny misaotra Linina. Miaingo ianao izany ary Linina. Izany ve? Sa tsara tarehy koa andray. Saiko hoe soroko mihitsy nefa zao reto atakodotry Minenao nge manendrika anao daholo izay fitafiana entinao e. Ahoana ary no esorinao reny? Zavatra mety tsara aminao nge reny. Sady tsy reny koa ve izao ny lamaody? Na lamaody aza tsy tiako Eny e, na lamaody koa aza aloha rehefa tsy manendrika dia aleo tsy manao azy. Ny tsara dia izay manendrika ny tena ihany. Ny fitiavana koa nefa moa sora-tsandiana ka tsy fanomezan-tsena io. Fa amin'ny firy aloha izao e, sao dia tareto. Andro vo amin'ny firy, mbola malalaka tsara amin'ny fotoanako. Dia ahoana moa izany ny programan'io e? Isaka avy aty an-trano any ianao sa ahoana? Isaka avy aty aka. Tapa-kevitra zava manomboka an'io dia tsy isakafana ny ivelany antsony aho. Fa ahoana indray ry Linina? Tsy azoko e. Nanapa-kevitra koa fa ajanoko ny aza fanaovam-bolo manomboka amin'ny faran'ny volana. Inona daholo ary ny dikan'izany fanapahan-kevitra tampotampoka izany? Sa izany ny tian'ny sasany? Tsy misy idiran'ny sasany izany fa rarahako sasa mirery dia miala satroka aloha raha momba ny fiarahanao amin'izany olona izany tena tsy azoko ary tsy takatry ny saiko mihitsiny. Tsy aleo ve apetraka ana momba an'izany izay mahasoa ny fiainantsika no andeha hiverinako. Ka isan'ny mahasoa ny fiainantsika nge ny fieritreretana sy resahana an'izany satria mikasika ny fiainanao izany. Tsy voatery ny fiainako ihany nge ny eritreretiny fa ny fiainanao koa indrindra no avinaoko. Gina ny tianao lazaina? Mazava nge izany variana loatra ianao ka tsy mahita ny eo ambany masonao toa tsy hitanao akory fa misy olona aty ary vonina ny ara-disy hamakivaky ny fiainany araka aminao. Iravo ange izany. Ahoana no ilazanao an'izany ry Linina? Ny fihetsiny, ny fijeriny, fiteniny izay ataony rehetrarehetra dia nahafantarako fa tianao izy dia tsy tsapanao ve izany? Ka dia fantatro ny mampihoatraotra anao toy izao voangy asa rehefa voalazako anao fa raha izay sy ravo dia ny fehivanana mampinamana fotsiny ihany no nisy ary mbola misy eo aminay ka ikeko fa tamin'ny voalohany dia fitiavana toy ny olon-droa mifankatia no neverana kanefa tsy natao amin'izany mihitsy izay tianao ravo ary raha tia azy ianao inona indray ny tedaviny. Ny sedra olana raha-pitiavana mafy dia mafy tokoa mantsy ianao ka rary ny sitsiny raha mahita filaminana sy fehidanana ary olona tena tianao ka mitsotra amin'ny faran'izay tsara indrindra ho anao re ahy Fa dia afany ny fahitako anao androany izany. Izany? Sady metimety mihatsara tarehy koa misotra ary lany ny masonao eto amin'ny farany ka raha diso tokafana loatra nge hono ka za nge tsy mandoka be fahatany fa izany ny tena marina ry Linina. dia tena faly raha izaniko. Fa na izany kosa misy antony hafa koa nga mba mahafaly anao fa tsy izany ihany
tsapako mantsy zany raha voaniona teo tsika mba zarazarora nga iarahana mifaly afa-panadinana e zany ny mahafaly ahy tena marina ve ara-bainy zany Linina de nga kosa aloha tsy misy bizo e de ny eny e tokony asiana rosazy zany ho avy rehefa iza maika e ary ataontsika tena tsara de tsara mihitsy fa hono aloha e ngamo efa mivaly sady ny fanadinanareo ka raha ny fahafantarako azy mantsy de hoe raha pitso na raha fakapitso iza ny lazy zany taminao mpiara-mianatra aminao ka iza koa mpiara-mianatra amiko fantatrao e ianao koa to manao tsato-piso fotsiny zany reny mariny e misy ankizy fantatro miara-mianatra aminao fa nahoana tsy ny lazy zany tamiko nefa ianao e iza ary zany ankizy mifankalala aminao zany sa kosa pitsikilo zany mpitantarana aminao izay ataoko ka maninona moa zany Linina za nge ka sary-piaro e ary tsy ekeko mihitsy ny fiarahanao amin'ny olo-kafa ka olany andro ampitsikilo afoana ianao raha izaniko de inona koa ny nataoko e tsy mbola misy na inona aloha hatramin'izao e ny zavatra voamariky fotsiny de tsy mitovy amin'ny toetra nahafantarako anao tamin'ny voalohany tsy ny toetra anao amin'izao fotoana izao naninona tamin'ny voalohany tomasy isika tsy be teny ianao zao ny samba milaza zaniko zany ve ny akapaizan'ny olona fantatro de nilaza fa maresaka saingy fantatra fa tsy toetra anao tireniny zava-misy fotsiny ianao de miresaka e de tsy tianao zany tomome fotsiny ianao e ianao tiako ny to mahampimeko amin'izay de tsy valiana mihitsy ny fanontanian'ny olonako tiako re tena tiako ka hoana afa-po amin'izay afa-po ary inona zavatra tena tianao sy tena tsy tianao indrindra e tiako indrindra betsaka fa ny tena tsy tiako de ny lainga amin'ny zavatra toy inona ohatra ka na amin'inona de tsy tiako ny andaingany ohatran'ny hoe manambany azy zany ny fieritretako azy fa mba fantatro moa le fitenenana hoe tsy ny laingalainganao ny tsy tiako fa ny fiheveranao adala za aloha mandinika an'iny de hitako mihitsy tsy adikevitra ny fitenenana iny amiko ianao zany tsy mba mandainga mihitsy fa nytanina koa re zany Linina zany avadio any zany resaka zany fa tsy arono aloha ahoana momba ny diatsika efa raikitra iny ka tsy zany mantsy fa te eona amin'ny ray aman-dreninao mialohan'ny engatsika ka ahoana tsy maninona tsy azoko loatra mantsy ny tondranao lavitra any raha ohatra ka tsy iresaka amin'ny ray aman-dreninao akory tsy de tsara koa nefa nanaovana zavatra tampoka ka miandry ny valy teny avy amin'ny zareo e afaka eona amin'ny any ianao fa haritra aviriana aloha ny diatsika e tapapolanano any ka fa mbola lasa ihany ho any ny saiko ny amin'ny vatanao e raha tianao fantatra ny momba an'izany de tsotra ihany vita tanteraka ny momba anay vita tanteraka eno resaka maharitra zay ary nitsoroko taminy ny fikasako ka ahoana ozy izy aza maika ianao fa ho fantatro ao amin'ny Tsipriany daholo ny zavatra rehetra rehefa nitsotra tamin'ny marina de nanaika any izy na somary ny vilavila aza tamin'ny voalohany tsy nanaika izy zany tamin'ny voalohany ka fomba ahoana ny nandrisanao lahatra azy tsorika aloha fa marina de marina ny voalazanao manao hoe mbola tia izy nylaza taminy anefa fa raha tena marina ny fitiavana de tokony havelany malalaka anarina ny tsy mety tamin'ny fiainako de nanaika tsara velo izy tsara noho ny tsara ary Linina ho karakaraina ny divorce ary arosotsy ho elany raha rahantsika andro tsy fisanana io ka nahoana moa raha mba midina kely any ambanivohitra aloha tsika sa ahoana te andeha tokoa saingy misy dialehako e ka amindray raha tsy andeha ianao zaniko za aloha tsy tiako le mandeha irery andre ary nahoana ny jerijerenao ay fantatro hoe nahoana ny tsy miaraka amin-dravo ve mahay maminany kosa ianaoko tsy tianao nga zany ka maninona moa saingy tsy azo azoko zany mifampitaritarika eran'ny tanàna zany aloha e nefa ny tsy mbola hita sy antony eo tsy mbola hita hoana e ka mbola nanontany mangina ny foko raha toa ka tena tian'ny ravo na tsy azoazonao nga izy iny ka tsy azonao antoka nga zany ka ranomomba ny ravo kosa dia azoko antoka ary tena marina ny teninao
tiako andeha amin'ny filaminana koa ny rehetra satria ny filaminana ihany no mahasoa amin'izay atao fa hoaiza aloha ianao nga tsy azo hemitra amin'ny manaraka izany ity izany izany hoe azo hemitra tokoa saingy tsy te hiandrela zava-dehibe loatra mantsy ny tiako tanterahana. Tianao ho tanterahana sa ianao sy ny namanao mino aho mantsy fa hiaraka aminy ianao. Hiaraka amin'ny mihitsy ary resaka momba azy indrindra no atao aniko. Linona tsy fantatro fa isaky ny mieritreritra ny fiarahanao amin'ny olona io dia ohatrany hoe miorona izany ny hodidohako. Tsy afiniko anao aloha fa tena tsy makasitraka ny fiarahanao amin'izy io mihitsy asa ngamba mety ho tsaratsara kokoa noho izany ny hevitra raha toa ka hoe mahafantatra azy farafaratsiny. Voanga raha toa ka milaza aminao fa olona fantatro hoe olona dia ahoana ny fihetseham-ponao ka miankina amin'izay lazainao ihany izany raha milaza an'izany fa olona fantatrao tena disy fantatro hoe olona io dia ahoana nahoana moa raha avy dia tsorona ny resaka fa tsy anaovanao resaka miodikodina eto aleo kokoa mantsy mare avy hatrany raha misy vaovao tiana olona zay namiko na ratsy na tsara toy izay mampangitakitaka toy izao ary tsisy olona fa inaly. Ino ny ty lazainao? Naly olona miaraka amiko io fa efa daly ianao sa mivadika toy ay moa ka inaly zany olona mampisara dalanao zany tsy fantatrao anga sa adininao ny vangiry firina sy ny fahoriana nentiko noho iny lehilahy iny adinonao daholo reny tadidiko ary tsy adiniko mandrakizay ny raha tsy nataon'iny lehilahy iny kinona indray indrindra ny nanosika niaraka taminy okanefa fantatrao tsara fa tsy tia azy mihitsy afa na dia kely azy Orlinina amaliny raha tsy nataony taminao no antony nanekeko azy na ny tena marina dia za mihitsy nitady izay hevitra nirahana taminy tsy afa-po raha tsy tanteraka zaniko. Linona toa vao maka mamony lasa ary mampisokatra ny fery izay efa mila tsy ho sitrany izany rehetrarehetra izany ka izao mingavy ianao oka izay atsaharo ny fifaneraseranao aminaly anatanteraka izany indrindra ny antondihako izao everina moa fa moramora tamiko ny nandalo fotsiny teo amban'ny masoko ireny nataon'ireny fa valontsika indry voanga ary tsy avelako raha tsy mandalika eo any loko. Tsirylinina tsy anjarantsika velively ny mamaly ratsy ny zavatra nataony na dia ratsy aza tsy anjarantsika ny mamaly azy amin'izany avelao izy ikoa amina impony fa hono nga moa fantatrao naly efa nifankahita taminy nga moa ianao tamin'ireny fotoana ireny ka tsy nafantatra azy tamin'ireny ny anarany ihany ny fantatro araka ny resaka nataonao matetika ka izay indrindra indray andro nefa randrandra matory lentezantsika ho teny aminao dia zao ny zavatra hitako sireko tsara izany automobile izany tsy mbola nahita automobile tsara tareny tovy amin'ny mihitsy mba ohatra n'izy zao ny tompony io ka dia izy koa dia mpantalana tena manandrify amin'ny trano vinany amin'ny voangony na mitrano tompony azoko dia izy zany zao ny lalana ka voatery miotina ry ambadiky ny trano izany zao misy olona miresaka amin'ny voangy manambahiny izy izany mahakamo amin'itsy izany tsy tiako mihitsy iny izany lazainao izany ka mihemitra foana ve ny fotoana ny lazainao fa isehony ka tsy hitako tsinonako izany tsy misy afa-tsy izany ny valinteninao ka inona indray mbola tadavinao lazaiko moramora ireny ke izy izany aminao tsy mba azonao an-tsaina ngamba ny fahafambaraka mahazo dia inona indray zao mbola zay tsy ino antsony ny olona nefa rano ary olona zay ny fahadala mihitsy aza fa iza siza aloha no ampandrenesanao le vehivavy lehibe mitaizana ny rahavavy sy le rahavaviko hoana retapo amiko dia ireo raha manantena kaiky anay zay izay ihany ngamba tsy dia misy antony tokony amirenako ny isan'ny olona ao amin'ny fianakaviana intsony satria efa lazaiko anao daholo anke izany ary nahoana no lasalasa saina toy izao ianao fa misy inona ranaly tsy misy ninona fa misy inony misy zavatra hafahafa mihitsy re tsapako izany zavatra hafahafa inony asa ka inona fotsiny ary ny mahakodikody ianao raha tsy misy antony ka raha toa ka misy resaka tiana ho lazaina dia miaino zao fihetsika izao mantsy dia ahatsapako fa misy tiana ho lazaina saingy misalasala ianao
tsy fantatro izay antony. Manarak'izany ny lainga sy fitapitaka nataonao dia efa manambara sahatsy tamiko fa tsy tsotra ianao ka asa miandro roviana ianao vao ilaza amiko ny mariny. Satria no fa miresaka n'izany amiko dia zao no izy rovoangy tia olo-kafa tsy mino ahy ianao efa nakosiko ihany izany kanefa ohatrany tsy mino ahy. Kanefa dia izany no mariny ka miala tsiny indrindra. Tia olo-kafa ary tena tiako izy mihoatra lavitra noho ny tiavako anao. Dia ahoana kosa izy ireo efa mahalala ny momba antsika? Ataoko ahoana izany, ataoko inona ireo zavatra maro samihafa nataonao fanomezana indrindra ireo nilazainao fa hoe ho anaovako amin'ny fampakarana ahy? Malahelo nefa milaza aminao fa raha izany dia tsy misakana ny anaovany hevitro. Olon-dehibe ianao voangy misaina ka mino fa indray andro any dia ho fantatro tsara izany hoe atao hoe fitiavana na hoe ny atao hoe tia. Saoko ny hery voangy no ataovy ao an-tsainy. Marina fa nahita fianarana ianao saingy ny tsy takatry ny saina io dia ny saranga misy atsika. Ny loharan'ny mpiralao dia tena mifanao atsimo sy avaratra amin'ny aka amin'ny fomba hoana no azoantsika miaramena. Ary na hoela na hoaingana dia tsy maintsy mitranga ihany izao fisarahana izao. Hatreo dia tsy reko intsony ny toy ny resaka ny fanaovanareo e. Ny tena marina dia tsy tantoko ny ary izay mbola ho toy ny resaka nataonaly. Rehefa narea fa handeha izy dia tady toerana nazoako mijery tsara ny endriny Ny fahitako azy dia vao maika nampitamberina tao an-tsaiko ny resaka rehetra ny fanaovantsika momba ireo fanomezan-toky sy fampanantenana pokaty nomeny anao e. Anambady izany voangy. Izany aloha no fikasana fa Andriamanitra irery ihany no manatanteraka. Faly raha anambady ianao kanefa malahelo koa. Ny fanahoana no malahelo? Isaraka aminao. Nga isaraka aminao ahy. Koa rehefa ny amin'ny vadiny voangy kosa ve voangy azo mifanerasera amin'ny firotsony e. Aiza kosa tsy fakahita tsony izao sika raha tsy indraindraiko. Tsy marina izany ka aza eritreretiny. Na manambady aza tsy hanaovan'ny fiainantsika mihitsy izany. Raha tianao nke dia any aminay ianao no mipetraka e. Marina ve? Faly be ary tsy hainao rery fa irama tokoa. Ay, misy azy ny afalindra mahafantatra an'izany. Efa fantana? Dia ahoana ozy izy ka? Faly saingy ny mampieritreritra kely azy ony dia ny tanàna ilaozany. Ny fanariana no matsy dia rahatra izay samy manambady tsika dia mba ety ambanivohitra ihany no hipetraka. Tsy ratsy izany hevitra izany kanefa miankina amin'izay hevitry ny vadintsika koa. Ny azo nanatanteraka izany. Marina mihitsy aloha izany. Tsara ny manontany ny heviny satria toy ny mandidy manapaka irery raha ny hevitra ny tena ihany no tanterahany. Ny mpivady dia tokony manao tenirahana mialohany anapa-kevitra raha hoe tiana izany ny anana tokantrano valiny. Fa ohatran'izy aloha izany olona mpivadindry izany. Lirany afantatra azy mihitsy ako. Aza mainka fa afantatra azy tsy ho ely ianao e. Ho avy aty izy mantsy izao angataka ho vadiny amin'ny ramatoa izay solitra ray aman-drenintsika. Izy rery ve? Izy rery aloha fa mbola hoentiny ny ray aman-dreniny. Dia roviana mariazy ka. Miankina amin'izay hevitra tapaka rehefa vita ny fombafomba rehetra amin'ny fangatahany. Ary tsara fanahy izy izany sa masika aloha e. Tsara fanahy? Tena tsara fanahy? Ary ianao toa manao peratra sahatsy volamena ve iny? Volamena ity. Sady peratra tsotra ngety fa tsy peratra mariazy. Hitanao? Tsara tarehy tsy lafo vidy be ve reny zoko. Mbola anome ray ankoatran'ity azy izy no mariky ny fifampifonay. Maro koa ny fanomezana samihafa azoko fitany aminy. Tsara fanahy izany ary tena tianao tokoa ka. Angakosa moa ny fanomezana tolotr'olona anankiray dia ampilazana fa tia izy. Fa inona ary ka? Eny isan'ny fampisehoam-pitiavana ihany koa aloha izany. Misy koa nefa ny manolotra fanomezana atao tambo noho ny antony maro samihafa. Ny zavatra toy izany no tena ratsy. Fa tsy manao izany kosa ny vadiny voangy ka. Tsy manao an'izany izy. Ny fitiavana no antony hanolorany fanomezana ho ahy. Dia ahoana izany? Tsy afaka ho any an-tanàna indray izany ianao misabotsy fa hempotra. Lazao ny olona fa tsy ho afaka any. Andray, nefa efa miandry ry zareo. Ka na miandry ary zareo toka hoany e.
dia inandray izany no lazaiko izany fa androankizy o no nanymorana amin'ny fotoana efa vita dia ho gaga ngapa ry zareo sady menatra koa aka izay angely mahafoanao hoe manasavitra resaka loatra andray ohatran'efa farafahorinirenirenaka tsy mbola nahita ohatran'izao mihitsy ahy neny olona rehefa hoe izay dia izay ny antsika kosa mampioman'olona nefa dia tsy misy nininina kory avy eo tohatran'ny havanao izy izany no mahamaky anako zao ihany no tao vaotsaina ary voanga ny fotoam-bita tsy mahaleo ny sampona zavatra mpitrango eo amin'ny olona anie izany ka tsika mihitsy tokony ampisaresavonyvoronao eo izany rehetra izany ny fifaliana nikoranantsika telo mianaka ny kenikenina maro samihafa teo am-panomanana ny fifininaly fa ny tsy tatoko indrindra moa ny ranomasonao tamin'ny fotoana ny lazany fa olo-kafa ny tiny ary tsy mitovy ny saranga misy ianareo fitambaran'izany rehetra izany nanosika amerina amin'ny ratsy nataony nataoko izay fomba rehetra nyonana taminy ary tsy navelako izy raha tsy hitako hoe mialatsiny ary voanga mialatsiny aho fa mamofotamandry toa izandray no torina alohan'ny malahelo ka manome fo anaoko eny sy tsy manometsiny anao mihitsy ahy rary ny raha malahelo ianao mpifanina moa tsika amin'ny raha vavy raha ihany no mikoriana ao anatintsika eo ka toy ny tanakavy sy havanana izay didiana maharary misotranao koa aza satria raha tsy nitanisan'ny lasa ianao dia tsy tsapako akory fa ahay tsy nifankaty akory izay sinaly tsy nahafantatra mihitsy fa tsy tia azy diso hevitra ianao ary nilaza fa nanokatra ny ferisaika tsy sitrana matsapa nefa fa tsy mampiotsina velively ny fitanisanao an'ireny lasa rehetra ireny tsapako izao fa tsy mampaninina velively ny fitanisanao an'ireny ary hoaiza moa ianao io izany izao amonjy ny fotoana fanaovana sinaly ahy ay hotsoroka amin'ny avokoa no anton'ny rahako taminy ravo ravo voangy mialatsiny raha toa manelingelinanao ary tsy manelingelina mihitsy ianao ka ravo ahoana izay asa raha fantatrao fa aza toy izy nitsony ny teninao ry voanga ndre eniko daholo anie tsy nisy niafina tamiko ny resaka ny fanaovana roseline teo hoe eninao daholo eno a eniko nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa dia mialatsiny ka inona tsony moa izany no lazaiko ka azafady ry voanga satria ny tanilanilany ny varavarana raha hiditra ny trano indrindra dia nahareny teninao tamin'ny linina teo ny fahatezeranao raha vao nahafantatra fa inaly ilay olo tianao taloha no niarahany ka mialatsiny ary voanga mialatsiny foana aloha toa tsy haiko niala teo amin'ny varavarana raha nahareny resaka ny fanaovanareo olo teo tsy faralahm-pombo izany angamba no ialako tsy indrindra eny tsy manometsiny anao akory tsy maintsy ho fantatrao ihany koa inge izany na ho elana ho aingany izany mantsy inge mbola betsaka aza ny resaka tiako atao aminao fa amin'izao fotoana izao aloha dia mangataka fotoana aminao ahy tafiditra amin'ny raharaha sarotra linina ka mila fanampiana izany ve mandry an'izany ve ianao nahoana moa ny joandriko ka na mbola amin'ny heritaona aza androko foana ry voanga aiza kosa moa dia eo amin'ny heritaona vazovazoko izany fantatro tokoa fa fantatro neny nahazo ny linina tena tafiditra amin'ny raharaha sarotra izy ka mila fanampiana tokoa aloha avon'ny fanampy aminareo ahy amin'ny famahana ny olana rehetra izay mety hitranga sy fanampiana misaotra betsaka fantatro izao ny fitiavanao ary fantatro koa fa olona azo hitokisana ianao tsy misy tokony isaorana koa ry voanga tadio ary aza donoina fa ny firaisan-kina dia isan'ny nampiavaka antsika inge ny fihavanana sy ny fifankatiavana moa mbola etsy an-daniny izany ry linina ary tanora dia tanora tokoa kanefa nahatsapa sy nahafantatra ny herin'ny firaisan-kina sy fifankatiavana izay nanosika azy hamaly fahatyaninaly dia ho zoky olona foana ve ny tena tsy hahatakatra ny saina fa mamy ary lalaina ny avany menatra ny linina sady nalahelo koa tsy nahatoako sy ny ahiafatratra ka nilaza taminy fa antony hafa no nirahany taminaly ifonako aminy izany rehetrarehetra izany ka izao ry voanga ny fifonana tsy arahana asa dia zava-poana ihany inge izay aloha tsaratsara kokoa ny tsy manao izany raha toa ka mbola manana eritreritra ny amerina izay tsy mety vita marina izany ny tsara angamba dia ny manarinaingana ny tsy mety natao
Ary varendresaka loatra ny sy kanefa tsy fantatro izay manjoan'ny lininy aiza moa zao no mety ahitana azy ka tena tsy azoko aneritreritra mihitsy ka tsy nilaza nininina izy mafa-tsy ny hoe eona aminaly ary hitsotra amin'ny antony rahany taminy zany ve matahotra ravo diso fantatro loatra nytoetra ninaly tsy miemotra eo anatrehan'ny nininina zany mihitsy izy rehefa misy zavatra tiany sy hitadiaviny zay ary inona no anjoan'ny linina ahoana ozy izy naly raha mahafantatra ny antony rahany linina taminy voanga andraso etao fa hitady an'ny linina aloha ry zany tsy ravo sy matahotra loatra ka te hiaraka aminao matoky ave voangy sa tsy matoky eny matoky anao ahy ka andraso eto fa hitady azy ary aza matahotra anao fa tsy haninona kory izy za hiaro azy taraky be loatra ny enao zany fa maninona mbola misy resadresaka sy dinidinika kely natao tao an-trano kosa ka nanahoana ny resaka ny fanaovana tamin'ny ray aman-dreninao momba nytsika mihamanakaiky any mantsy tia ny fotoana inganako tokony resaka amin'ny zareo mihitsy ako fa misy inony nahoana manjonitra ohatran'izao ianao tsy afaka hiaraka aminao ary naly ka efa nilaza taminao nge fa tsara ny eonako amin'ny ray aman-dreninao melohan'ny angatsika satria fantatro fa lavitra ny toerana le amiko aloha tsy tokony hanometsiny azy ireo mihitsy aloha raha toa mandrara azy hoe tsy mamelanao hiaraka amiko olona tsy fantany akory ka amin'ny fomba ahoana moa no hamelan'ny tovavy toanao zao anaranara-pona olona tsy fantatra akory kanefa aza matahotra aloha fa raha vao meona aminy zany dia ifahadolo zany resaka rehetra zany fa iza ny tena midrikina ny dadanao sa ny mamanao samy tsy misy midrikina ka inona fotsiny mampitonga anao tahaka an'izoko naly tonga zao ny fotoana ilazako aminao mariny mariny inona zay ary lefa tsy tiako afaka mihaino ary velo ianao tsy te hiaino ary tsy te halalana inona na inona ny fantaro aloha dia efa milaza fa raha misy zavatra tsy tiako indrindra dia ny ilazana lainga efa mampitandrina ihany keo fa raha fantatro fa misy olo-kafa manadala any miaraka aminao dia ataoko sady tsy ahy ianao ny tsy azy solo fa mahafantatra ny toetranao aza mamorona resaka hafanarona sy anyliana ny ratsy nataonao tsy moramora akory ny fitaka sy ny lainga ary mifitaka sy ny lainga nataonao ny afaka tsy misy dikany ary vita mora fotsiny anga zao ihany no izy rylinina tsy zaza kely akory ka hanodiko dinanao resaka azoonao miala mora tady ty fa toy ny biby ny fiheverako ny mpamitaka sy ny mpandainga tsy toy ny biby fa tena biby ny mpamitaka sy ny mpandainga zay tsy iza fa ianao maninona k'izao no izy na tianao na tsy tianao dia noho ny teniko ary no hatrany farany milaza inona aminao ty anarany ity nahoana ianao ny tsy miteny raha tsy milaza ninona aminao ary io anarana io dia jereo tsara koa ty sary ty mino aho fa tsy mbola very tadidy ianao fantatro tsara io olona io mandainga ianao raha milaza fa tsy fantatro io olona io ka inona moa ny tokony hidirany olonao amin'ny raha rasy mitrasika azy akory ny lainga sy ny fitaka nataonao zao ny resahana misy hidirany olona io tokoa ary raha mikasika azy indrindro zao ny resahana dia ny lainga sy ny fitaka vitanao tamiko tsy misy hidiranao zany sady tantara efa vita taona maro lasa ry linina efa vita aminao fa tsy amiko efa vita izy aminao satria tsy misy antony ny lainga ny fitaka sy ny ratrapony olona io avy taminao ianao kosa nefa dia tsy mahazaka na dia ny hampazato ny ratsy nataonao ny afakory azy raha momba ny hoe tsy misy hidira kosa dia misy tokoa satria raha tsy fantatrao dia raha vaviko voangy zandrandray tapo aminy ahy tsy naratra posina angizy firy rery izy tamin'ireny fotoandreny fa niaraka ny alahelo taminy tsy tanisany sy amerina zavanitranga tamin'izany ahy satria fantatrao tsara ngidin'ny fitiavana voafitaka fa nampin'izany tsy sahanao akory nitsotra marina tamin'ny voangy avy hatrany fa izy tena ndray no nandrasanao amatatra ny hevitra ny koboninao sy tany aminao tany korariny sa tsy rariny zany aminao raha to hoe marina zany voalazanao zany inona nefa moa ny tokony hidiranao amin'ny zavatra tsy mikasika anao raha atao hoe marina ngambola mitady hevitra ny adiovatena ihany ianao ary angambola tsy mazava aminao koa fa pirahavavy izay sy voangy miditra amin'izao raharaha zao mihitsy noho izany satria raha toana ny aty marary ny afero
tsy teloko ary tsy nandalo teo ambany masoko fotsiny nataonao rehetra indrindra moa nolazanao fa tsy maintsy ho avy ny fotoana isarahanareo amin'ny voangy satria tsy mitovy ny saranga misy anareo izay vato misakana ny fandrosoanao. Eny ara fa ekeko izay voalazanao rehetra saingy tia no adinonao kely. Ivoangy angeka sady kamboty ray ny kamboty reny ianao kosa velony ray aman-dreny tsy misy na inona na dia kely akory aza azo ilazana sy manam-pirofo mpiravavy nareo fa mivanipaka tsy misy avaratra. Sao ihany no izy inona mihitsy io lazaiko ianao any dia tsara tsy mino kosa ianao dia anao samirery izany. Tiako mariana kely anefa fa tamin'ny fotoana nitrangan'ireny zavatra ireny dia teo ampamaranana amin'ny fianarana voangy. Teny amin'ny trano natao an'ny mpianatra izy no mipetraka tamin'ireny. Fotoana vitsy tato aoriana dia vita amin'ny fianarany ary mivoaka miasa. Ny toeram-piasany no miantoko io trano iarahana mipetraka izay hitanao isan'andro isaky manatitra io ka maninona ianao tsy nilaza an'izany hatramin'izay Tsy nilazaiko satria amaliny ratsy nataonao no antony iarahako taminao. Tsy tanterako izany raha nilazaiko ny mariny. Na tsy nanao ratsy amin'ny voangy koa azy ianao amin'ny fomba ahoana ny anekeko olona efa nifankatia tamin'ny rahavaviko ary amin'ny fomba ahoana koa no azoko manaiky anao vady. Raha mbola velona teo koa moa dadanay dia kely sisa ny tsy hitovy aminy ianaoko. Tsy mba napozitra ho raty saina tahaka an'izany ianao Rolinina, tsy mampino ahy mihitsy. Sa kosa ivoangy no mampirisika anao an'izany rehetra izany. Sanatria tsy mahalala ny fiarahako taminao velively voangy raha tsy voazao androandroan'izao. Raha tsy nandrara azy izy dia angamba mbola hafa lavitra noho izao no tasaiko atao fanampilainga rehetra efa vitako Inona koa nefa ndraray voangy anao efa manana ny tia sady tia azy izy ka tsy mieritreritra anao akoriko. Rehefa tena nandinika lalina dia mahafantatra fa izao rehetra izao tsy inona akory fa resaka entinao ialana satria matahotra ianao hitsotra ny marina. Ny tena zava-misy dia tia olo-kafa ianao. Asa angamba manakaiky ny marina izany ary avy aloha andeha fa aza tazotazomina eo ka. Nahoana na olanao ny tanako Tsy mandeha izany ianao Tsy vita amin'ny mpandainga sady mpamitaka ianao fa mbola sahanao koa no manainga tanana amin'ny behivavy. Mianatr'olona raha eo amin'ny toeranao kerisay sady kanosa mitoetra aminao daholo ny faharatsiana rehetra Za koa tsy matahotra ninona ataonao tsy hampafiry ny mafy efa hitako sy ny ainako izaniko. Okizay fa aza mitomantsony mangina ny tantara efa vita iny toy ny nofo ratsy ka aza asiana eritreritra tsony ry Rolinina. No avy izao no mpanjintsika adinonao sady anga ilay resaka ny fanaovantsika manao hoe izay mahasoa ny fiainantsika izao no eritreretina. Tsy adinoko akory ka tsy tomanina lahelo fa tomanim-pifaliana saingeo ahy fantatro fa tsisy masoandro miratra eo amin'ny fiainako raha tsy navita an'ireny tamin'aly ireny. Tsy misy fotoana nahafinaritra ny fiarahana taminy na dia iray minitra aza. Lonilonina meno ny foko indrindra isaky ny oana taminy. Mahazo matoky voangy fa na ny manonona ny anarareny aza aza toko tsony fa hono taizany nahitany ravo azy tsy lavitra fa tetỳ manodidina tetỳ aniko. Hitako moa ny vetivety tafaverinako zany efa nitebiteby mafy ery ka nanahoana. Mazava ho azy fa tena tezitra mihitsy izy so ihany ary fa tonga raha-potoany ravo zany nanomboka niakatra mantsy fahatezerana ka niana herihery fihetsika ny voamariko aloha dia ny fahatairany raha vao nahita teo koa ka afa-diava koa ny hevo momba ny ravo ka nafangarony daholo ny fahatezerana ny fahatairana ny alahelo sy ny sisy tsy mba ho tody aina amin'izany toerana tokony alehan'izany iny akory. Aza maniry loza ho azy izany indrindra areoko izy ihany no hatsapany fahadisony ka hoana ho tanterahana ilay fikasantsika haka-rivotra ny amoron-dranomasina. Tsy maninona mihitsy ka izany izao no tena ilainako sady raha mifandriako izao dia miaraka amintsika ravo. Ko maninona moa izany sa tsy izany ravo? Izany tokoa hevitra tena tsara re izany reto. Faly ary tena izay mihitsy ny fandriako ny fiarahanareo haka-rivotra fotsiny ihany dia efa mahafaly ahy. Anana kiady izany aho fanampy ny voangy marina tokoa izany aloha marina izany ary raha sitrako voangy dia hitombo izany nisy ampianakavianako. Eny sitrako dia sitrako tokoa ary anana olona azo iankinan-doha mifaly ary sambatra ihany koa dia tokotokoa no omeko anao fa fahasambarana no ameny ny androm-piainanao sisa rehetra. Tsy alova aloha mikarakara ny sakafontsika
mino koa fa maro ny resaka tianareo ifanaovanako. Faly tena faly satria faly voangy ary sitrana tanteraka ny ratra izay nahazo azy. Fitiavana tokoa ny fanafodiny areti-pitiavana. Raha momba kosa dia mino ary matoko fa andray andro any dia ho tojo ny olona izay tena tiako ary ho tiako.